Fa anomboka amin'ity taona ity ary aharitra 10 taona ny paikady nasionaly mahakasika ny fitantanana ny loza voajanahary izay nasipana vaozana efa miandry ny fandaniana azy eny anivon'ny antemera-pirenena amin'izao fotoan'izao. Rafakalandriamanalina sy Mamra Samuel Atrano. Ivoaka amin'ity volana novambra ity ny didim-panjakana fampiarana mamaritra ny fampiarana ny paikady nasionaly mahakasika ny fitantanana ny loza voajanahary nasipana vaozana. Efa eny anivon'ny antemera-pirenena amin'izao fotoan'izao ny volavolan-dalàna mahakasika ity paikady nasionaly nasipana vaozana ity. Mifanaraka kokoa amin'ny zava-misy sy ahafahanao manatsara ny fiatrehana ny loza sy fampianana ny tandini-doza ity paikady nasionaly ity. Navozina izy io satria ny stratégie nationale antsika taloha dia tapitra tamin'ny 2008. Ny andro ny fanavaozana noho ny fivoarana teo amin'ny siatiraisam-pirenena ny amin'ny resaka cadre de référence internationale amin'izay gestion des risques de catastrophe zay dia tsy iza fa ny cadre 200 zany sy ny stratégie africaine de gestion des risques de catastrophe. Dia ny andro ny fivoahan'ireny dia nalaina ny zay voafaritra atao anatin'ireny cadre international reny zany dia nampidirina ao anatin'ilay stratégie antsika vaovao. Ny stratégie antsika taloha ohatra dia tsy miresaka momba ny genre, tsy miresaka ny risque émergent tahaka ny hoe changement climatique, fa ny stratégie vaovao zay fitoeran'ny atrikasa androany dia miresaka an'izany risque émergent izany. No tanterahana androany teny amin'ny BNGRC Antanimora ny atrikasa namaranana tamin'ny fomba ofisialy ny famolavolana ity paikady nasionaly mahakasika ny fitantanana loza voajanahary nasipana vaozana ity. Tamin'ny taona 2024 moa no fantatra fa tapitra ny paikady nasionaly teo aloha. Ity nasipana vaozana ity kosa dia ampiarina mandritra ny feim-potoana 10 taona, izany hoe 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ary tafiditra hatrany ao anatin'ny cadre ny Sendai sy ny paikady afrikana mahakasika ny fampianana ny tandini-doza ny fampiarana azy.